Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Fa efa nisatoetra anay ianao Andriamanitro. Efa nanadio anay ianao tamin'ny tahaka fanadio volafotsy amin'ny memy mivavaka isika. Jesosy Tompo, endreny famindramponao aminay tsirairay avy izao. Hanomezanao ty tombonandro ahafahana indray tady ny tavanao. Iantso ny anaranao, itanilanila eto anatrehanao. Fa raha misaraka aminao dia tsy mahefa na inona na inona. Dera laza ho anao, mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Tia anay, amin'ny indra fonao ka mbola nanome izao andro vaovao izao indray ahafahanay. Mahazo hery avy aminao. Mankasitraka indrindra Jesosy. Mbola nanomezanao anay koa ny fananao mahery. Itaona anay isanandro anatanteraka ny teninao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Mamindra foka miantra anay Jesosy. Tsisy miafina aminao ny tsy fatanterahanay. Esory izany ary mitezanao anadio anay amin'ilay ranao soa, ilay ranao masina manaisotra ny fahotanin'izao tontolo izao. Irao ny fananao mahery ankehitriny. Hanoro lalana anay, ampianatra anay, ampahafantatra anay. Ny sitraponao isanandro mba tsy raparapanay anatin'ny aizina. Ka io ny teninao Jesosy, hoderany mandraka izay ny voninahitra. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava-riavana ny fahasoavana mba ampiadany avy amin'Andriamanitra ray. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary kompanpresana miaraka amin'ny fanahy masina. Fankatsao mandrakariva ny arena ny an-danitra. Zany ny lohatenin'ny fampianarana amin'ity maraina ity. Kosokafantsika ny baibolitsika. Filazantsara Jesosy Kristy soratany Matteo. Matteo toko faha-enina. Andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matthieu chapitre 6 verset 19 à 23. Rehefa hita izany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: aza miariarena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamon-trano sy mpangalatra, ka fa miaria arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamon-trano na mangalatra. Fa izay toerany arenareo dia ho any koa ny fonareo. Ny maso no jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny alehiben'izany fahamazinana izany. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mpitady arena tokoa isika ry havana amin'izao fiainana izao. Mpitady fivelomana isanandro. Dia maro tokoa ny mandao ny tokantrano, mivoaka ny toerana misy azy avy, ary indraindray aza dia efa madiva ho alina vao miverina any tokantrano daholo ny akamaroantsika. Amin'ireny fanao ireny anefa dia mazava fa ny toetry ny maso no iankinana ny fitadiavana maro ataontsika. Miasa amin'ny mpahamarinana manko ny mahiratra. Manao ny asa amin'ny fo, miara-mihetsika amin'ny tanana sy ny saina. Koa dia ampifaliana no anaova ny mahiratra ny asa taony. Miasa amin'ny mazava koa ny mahiratra. Tsy misy asa azo atao amin'ny maizina, fa raha tsy maintsy asa amin'ny alina kosa nefa dia mila fanazavana, mila jiro vao afaka hiasa. Ny mahiratra ary mandeha ka miasa amin'ny mazava dia azo lazaina tokoa izany olona izany fa sambatra. Koa arak'izany ary dia mazava eto amin'izao teny izao, mazava ny hevitra sarobidy izao tenenin'i Jesosy amin'izao andahatsoratra izao hoe ny maso ozy no jiron'ny tena. Fa ny mahiratra manko mahay misafidy ny tsara. Mifanaraka amin'ny safidiny.
Ny mahiratra manko afaka mikendriny tsara mba azahoany fiadanana. Eny, fa ny mahiratra tsy mba azo ambakaina sy fitaina homena ny ratsy. Indrisy kosa nefa fa ny jamba tsy afaka hanatanteraka ny safidiny izy, fa maizina aminy ny zavatra rehetra. Tsy makendry ny hoaviny aza fa mifanohatra amin'izany fa moiza-po no hanitrotroiny, satria nahoana mahantra loatra. Koa eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia misy harena roa samy hafa tiany Jesosy ho jerentsika tsara amin'ny matso makiratra an'io. Ny anankiray ny hareni-tany. Mazava ho azy fa ireo izay nanantsika eto amin'izao fiainana izao zany teneniny izany. Entsika manohana ity nofo ity sy ampitoetra azy araka ny faniritsika rehetra, koa ka tsaitsika fatratra izany, hamonoantsika tena tokoa izany isan'andro ny mba hananana azy, ny mba hitombony sy haharetany aza raha ilaina. Ary ireo karazany samihafa koa, ao koa ny harena nanantsika tahaka ny hoe zanaka, ankohonana, vola fahaizana, fahendrena. Amin'ny sasany aza dia efa tafiditra ho harena tratrariny koa ireo fifalian-dratsy izay hitondran'ny filany azy. Ka manao ahoana ny fankamamiana azy ireny? Dia izao ry havana, tsy mba halalana fahasasarana ny fikarohana azy, atakaloaina mihitsy aza ny fiazona sy ny haharetany, ary tsy vitsy no mivarotra mety ny tenany mihitsy aza na ny fanahiny hanatanteraka ny fiainany noho araka ny fiheverany azy aren'ny tany ireo. Manao ahoana nefa ny toetry ny reny aren'ny tany ireny? Endreza ny hatsarany, hoy ny maro, sambatra hoy ny manana azy, nefa atraiza nge no ambaratonga tratrany eo amin'ny fiainantsika. Ny manana an'io mety ho mahantra rapitso. Ny mpanefonefa amin'ity taona ity mety ho rava fa tsy misy hohanina amin'ny taona manaraka. Ny misy azy an'io mety hilaoza ny rapitso dia tsy hahita azy intsony. Ary dia olona firy moa no efa tonga pitadidy amampanenenana sy ranomaso ny toe-kareny tamin'ny andro sy ny taona fahiny. Nefa eny, misy lasa-dala mihintsy aza noho izany, satria dia toa rava tampoka. Noho izany dia tsy mateza ny zavatra rehetra eto an-tany ry havana. Mora mihelina hoy ny fitenenana. Tsy mateza fa be mpanimba. Ny toetrandro sy ny fivadibadian'ny toe-javatra samihafa eto amin'ity tany ity no mampiova ny endriny sy manimba ary mandevona azy avokoa. Fa jereo kosa ny harena izay nolazainy Jesosy eto, izay tia no katsaitsika araka ny lohateny, hareny lanitra. Azo antoka hoy Jesosy, tsy mandalo fa mitoetra mandrakizay zany. Zany no atao hoe tena harena. Tsy azo pahavalo ho simbanana angalarina. Tena harena hoy aho, fa izay manana azy tokoa manana mpiadanana maharitra. Izay tena manana azy afa-po na dia mandala sarotra aza ety an-tany. Eny, izay manana azy tsy hilaozany. Ary dia hotronony amin'ny mpifaliana isan'andro isam-potoana aza. Sady homeny toky fa amin'ny fotoana tsy ampoizina akory no isantarany ilay vokatry ny fananany izany harena no ariany izany. Fa nahoana moa no atao hoe hareny lanitra izy io? Ny toetrany matena harena tsy misy fitakazy, ny faharetany, ny fahatsarany tsy miova ry havana, sady tsy misy fahavalo hanimba. Izany no lazaina azy eto hoe hareny lanitra. Koa ny hoe miary harena any an-danitra ry havana, dia milaza ilay harena ekeny lanitra ho tena harena, dia izay harena eken'Andriamanitra ho rakitra sarobidy indrindra ka tehirizina ao aminy.
ny lanitra ny toera hipetrahany. Ary Andriamanitra ray no mpitahiry azy. Raha izany ary dia marina loatra fa tena harena io. Fa atreto tany amin'izao ivelomantsika isan'andro izao dia afaka hiary azy isika ry havana malala. Eny, afaka tokoa hanana azy raha teo koa amin'izao andro pavelomantsika izao. Sambatra loatra ary isika ry havana. Raha tena manana fikendrena ny hanana izany harena hatrany an-danitra izany, izay tsy mety ho tota ny faharatsiny izao tontolo izao. Eny, mateza ka tsy azony tafio-drivotra sy ny loza samihafa harotana sy le vonina. Afaka mba halalantsika izany mazava ary dia tsarovo ny tenin'i Jesosy eto manao hoe ny maso no jiro ny tena. Ary koa ny tenin'ny apôstôly koa any amin'ny Korintianina 2:5-7 any manao hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amin'ireo ary dia mety ny ahatsiarovanao fa amin'ny finoana dia mahita sy mahatazana tsara izay tena harena sy ny toerana fitehirizana azy izay azo antoka tokoa isika. Anao hoe ry havana malala, andao hikatsaka ny hareny lanitra. Efa tongotra ny faran'izao tontolo izao. Fa ty zavatra mandalo amin'izao fiainana izao dia ho levona avokoa. Na mety zavatra ananantsika amin'izao fiainana izao. Fa raha tonga ny ora midona amin'ny fiainantsika, tonga amin'ilay zanak'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ka ilantsika amin'izao tany izao, dia ilay harena faharoa ny takimin'Andriamanitra amiko sy aminao dia ilay hareny lanitra. Zany namoizany tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Mba hananantsika n'izany hareny lanitra maharitra mandrakizay zany. Ka natolo ny tenany hosorona. Fa izay miasa fanavotany vitany teo Golgota. Ka manana ny finoana zany asa izany dia efa mikolokolo sahady ary mitahiry sahady izany hareny lanitra izany. Andao hiavana hikatsaka an'izany mety anao. Atao izao ianao maheno an'izao fampahirezana izao dia inona tokoa fa mikatsaka ny hareny lanitra. Aza vely isarombaka ny harena sarobidy izay omen'Andriamanitra isanao. Azy irery ny voninahitra fa tsika kosa ny fifaliana isan'andro ary fikatsana ny hareny lanitra fa mandalo izao fiainana izao. Aleluia. Amen. Ivavaka sika ry havana. Jesosy Tompo, endre ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola nanomezanao anay izao teny izao mba hahafahanay koa hikatsaka isan'andro bebe kokoa ny tena izy, ny hareny lanitra izay tsy misy arifesina manimba ary kalalao manimba, fa kosa harena sarobidy tsy azo ny fahalovana na oviana na oviana. Ny devoly izay lazainao tokoa fa mpangalatra sy jiolahy mantsy no te hanapotika ny hareny lanitra io amin'ny fiainanay, amin'ny fomba maro samihafa rehetra. Mety amin'ny fiainanay andavanandro zany, variana sisondrina mikatsaka an'izao zavatra mora simba eto amin'izao tany izao. Ao ihany koa ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Manao izay rehetra hanapotika ny fahamasinanay ka hialana zany harena ty anatinay zany. Jesosy malalo. Maro ihany koa ny olona mety manodidina anay izay atao satana fitaovana hanimba sy hanokotra zany harena sarobidy hareny lanitra ty anatinay zany. Teninao tokoa milaza fa tsisy marombaka ny eo am-pelatananao. Saotra Jesosy, tehirizy Tompo zany harena sarobidy avy aminao zany. Aty anatinay ity fikiranay manjakariva amin'ny finoananao Jesosy. Maty teo Kalvari. Ka isaky ny mibanjana ny hazo fijalianao zahay. Dia mitombo ihany koa Tompo amin'ny fitiavana, fikatsana ny hareny lanitra. Fa tsy azo izao tontolo izao hozongozonina ny finoana ianao. Tsy azo nizaniza isorona ny fahasoavana efa niraisinay taminao dia ny hareny lanitra izany. Eny, araka ny teninao tokoa hoe
tsisy afaka amporooro ny toe-pananay manoloana ny fanananay ny areny lanitra Andriamanitra izay efa raisina ianao. Ampio azy zay Jesosy. Kanefa mialohany zany rehetrarehetra zany dia mangataka indrindra fonao isan'andro, ibebaka isan'andro eo anatrehanao. Raha ohatra Jesosy eo sendra miala izany, arena sarobidy, efa nomenao anay izany a. Avereno zay amin'ny fahamarinanao, avereno zay amin'ny fatahorana anao, avereno zay Jesosy amin'ny faniriana fatratra isan'andro hikatsaka zany areny lanitra izany. Sotra indrindra Jesosy malalako, mankasitraka indrindra Tompo, tsy firanoary ny vahoakanao ankehitriny izay miazakazaka nikatsaka ny areny lanitra Andriamanitra. Ande tanteraho amin'ilay teninao manao hoe raha hitan'ny rano ianao dia hombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hiretranao amin'ny lelafo. Fa izao Jehovah Andriamanitra aho dia nirairay maso ny Israely ho ianao, mpamonjy ianao. Eny Jesosy malala, tanterao koa ilay teninao manao hoe aza matahotra na mivadi-po, fa tsy miova aho, omaly sy anio ary mandraka izay. Ho anao Jesosy sy mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, anao ny ady, anao ny tera, anao ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Ho anao hatramin'ny taloha indrindra izany, mbola ho anao ankehitriny izany, ary ho anao mandraka izay. Omeo anay kosa Tompo fatahorana anao fikatsana isan'andro ny areny lanitra. Aleluia. Amen.